Maintenant amizay hitantsika zany Andriamanitra zany certaines choses zany ekeny soloina fa misy certaines choses tsy ekeny vonoina. Israel tsy maty ny anarany. Mampalahelo zany ny fiangonana rehefa aveo aty aoriana zany mikitika zavatra anankiray tsy eken'Andriamanitra soloina mihitsy dia ny teniny. Andriamanitra tsy mbola nanaiky mihitsy hoe ny fombany kitihana, hoe ny fombany soloina. Andriamanitra tsy mbola nanaiky ny mombamomba anazy surtout ny voninahiny, gloirany, kitihany olona anankiray na alain'olona anankiray ny voninahiny. Mazava zay anaty baiboly. Misy certaines choses zany ekeny, misy certaines choses mijanona tel qu'il est depuis la nuit de temps. Ça c'est la Bible. Des Galates, en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Jésus zay. Mais la foi qui est agissante par la charité. Hoentiko aminao tsotra dikan'io teny io. Lalàna na tsy lalàna, mijaly ianao na tsy mijaly, quel que soit inona ny rasinao, manana la foi ve ianao en Jésus-Christ. Zay ny important amin'ny Jesosy. Raha dinihana ny histoiran'ny baiboly, Andriamanitra zany se révélé zany tamin'Israël zany. Andriamanitra teo vao ny décider naka peuple. Andriamanitra teo vao ny décider naka ny atao hoe province. Exemple physique. Fa Andriamanitra efa niseho tamin'ny karazan'ny rason'olombelona rehetrarehetra. Na tany amin'ny désert be tany, na tany amin'ny kodaoda tany, Andriamanitra efa ny manifester tamin'olona. Fa le olona zany tsy mbola révélé sy tonga tamin'izany hoe sitrapon'Andriamanitra hoe anangana vahoaka. Fa tamin'Israël zay izy vao ny décider hoe Israël sera mon peuple. Firenena sy vahoaka voafidy. Donc ho an'i Jésus, na voafory ianao na tsy voafory ianao tsisy dikany aminy io. Dia zany moa tondra resaka zareo mpahay lalàna sy le tia lalàna be amin'ny adventiste hoe tokony foraina daholo ny lalàna non ny lehilahy amizao. Dia ho za moa rehefa avy eo zay mba niditra kely resaka an'zareo fa maninona hoe zay mantsy am'izay le signe mba hitan'olona hoe vahoakan'Andriamanitra miaraka amin'Andriamanitra. Ohatra ny alliance, le bague hitan'olona. Dia vadinao zany boridano aloha voalohany hoa mba jerena. Zay hoe io fa za miaraka amin'Andriamanitra avoiko. Dia za voay amin'ny Facebook aloha. Hitanao fa mampiomehy ihany le resaka rehefa miplonge amin'ny lalàna le olona. Signe d'alliance fa marié ianao. Signe d'alliance miaraka amin'Andriamanitra le voafory. Teroariko. Manaova exemple ianao. Satria moa tsy amin'ny tantaran'ny baiboly moa tsy misy exemple physique foana. Tsy nareo komika be ve ilay izy? Fa en Jésus manana finoana ve ianao? Miasa ve io finoana io? Zay mino no asa ataoko izy. Miasa ve io? Soit tsy miasa. Alléluia.